Boky patriarika sy mpaminany, pejy fahaefatra amby telopolo amby zato, paragrafy faharoa. Ary ny boky mpaminany sy mpanjaka, pejy fahadimy amby enimpolo, paragrafy fahatelo. Ny soratra masina dia ny teny fahamarinana. Henoy. Ny fampianarana mielifatratra ankehitriny, izay manambara fa tsy adiny tsy maintsy atao intsony ny mitandrina ny didin'Andriamanitra, dia manimba ny toe-panahy ny olo koa nefa ny mpampiany. Dia manimba ny toe-panahy ny olona toy ny fanompantsamiany. Ny tsy firehana firy momba ny lalàn'Andriamanitra, hitana dia eo amin'ny mpitondra fivavahana sasany aza, dia mitera-boka-dratsy maro. Ratsy zany ary tegna grave konay. Zany mahatonga lozalozany raha jiaby eto an-tany eto sy ny korontana eto sy eroa. Na iza miezaka hanalefaka ny herin'ny lalàn'Andriamanitra, dia mikapany andraikina ny fianakaviana sy ny firenena izy. Amin'izao androtsika izao dia mbola manana ny mahalehibe azy toy ny tamin'ny fotoana izay nilazana tamin'ny Israely ny hitandremana ny didiny io foto-kevitra io, manao hoe koa tandremo ny lalàna ary ataovy zany, fa izany no ho fahindrenareo sy ho fanananareo saina eny mason'ny firenena samihafa. Lalàn'Andriamanitra io fa tsy lalàna hafa tsy akory. Isany reriany no hany fomba iarovana ny fahamarinany sambatan'olona, ny fahadiovany tokantrano, ny filaminany fikambanana ary ny faharetany firenena iray. Ny hany fitsipika tokona tsy mety diso, tokona rahina eo ny fiainantsika feno zava-manahirana. Loza, ady, dia ny manao zay no tenenin'Andriamanitra. Haleluye, haleluye. Azakapaina ny andry iankinany ny fianakaviana sy ny firenena.